Misy sary kely anankiray tiako mba iarahantsika mba mijery a. Eto aloha eto, mialohan'ny iarahantsika miditra amin'ny famakiana ny soratra masina rehefa avy eo. Io misy mademoiselle mitana zazakely eny an-tanany. Zay. Dia raha mba omeko ary nareo anontaniako hoe firy taona io zaza io izany mba afaka mba miteny eto. Indrindra ny ray aman-dreny misy efa mahita raha amin'izany efa mahalala hoe zao taona. Firy taona io zaza tazominy io raha ny fahalalana ho azy. Io zaza tazominy io. 5 ans. Herintaona sy tapany tadala. 5 ans monsieur Eugène. 5 ans ho any. Telo taona. I Brooke Greenberg anaran'io zazakely io a teraka tany Amerika izy. Dia ny date de naissance zany a dia tamin'ny taona 1993. Io zazakely hitantsika amin'ny sary fototrany eo. Zany hoe tamin'ny 2013 zany io zaza io ny feno 20 taona. Azonareo? Misoratra zay monsieur Eugène. 20 taona io zaza io tamin'ny 2013. Fotoana ny mahafatesana. Fa ny vatana nefa rehefa jerena dia vatana zazakely. Herintaona, roa taona raha. Fa ny taonany kosa nefa efa olon-dehibe ny taonany. Ny vatany tsy mety mitombo, tsy mety mialehibe mihitsy. Zay ny hitany ray aman-dreniny nanomboka tamin'ny izy mbola kely mihitsy dia efa hita hoe tsy mety mitombo mihitsy ty zaza ity. Dia mandeha ny fotoana mihinana sakafo tsara, misakafo fa tsy mety mitombo mihitsy izy. Tsy mety antitra mihitsy koa fa ohatra ny zazakely foana, ohatra ny zazakely foana, ohatra ny zazakely foana. Dia zao raha ohatra ka amin'ny fiainan'ny fanompotsika an'Andriamanitra indray jerena dia zao. Raha vao tsy mitandronytsika dia mety hanahaka miboroko. Zany hoe ny taona mandeha, ny taona mandroso fa ianao mety mbola mijanona zazakely foana amin'ilay fanompoana an'Andriamanitra. Ny taona efa tokony taonan'olon-dehibe, efa 20 taona, efa 5 taona, efa 10 taona azy. Fa ny ara-panahy mbola ara-panahana zazakely tsy tena mety mitombo. Be dia be mihitsy ny kristianina manana an'izay olana izay ny ara-panahy. Ohatrany hoe zaza be, zay ngamba ny azo amidinana azy. Atao hoe olon-dehibe ara-panahy tsy olon-dehibe mbola tsy matotra. Atao hoe zaza hoe efa ela ihany dia zaza be ny fiantsoana azy. Ohatran'iny zazakely. Raha ohatra ka vakitsika ao amin'ny Luka toko faharoa dia ny andininy faharoa amby 50 dia zao mampianaran'ny Luka tsika. Luka toko faharoa andininy faharoa amby 50 hoe ary Jesosy nitombo saina sy tena nataona sady nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny fiainan'i Jesosy rehefa nitombo ny taona, rehefa niamatotra ny vatany dia nitombo niaraka tamin'izay koa ny ara-panahin'i Jesosy. Nandroso fitita amin'Andriamanitra, nandroso fitita amin'ny olona. Jesosy zany tsy hoe ny taona mandroso fa ny ara-panahy ohatry ny ara-panahana zazakely ihany, fa nandroso izy tsy nijanona ho zazakely fa nitombo foana tamin'ny fiainany tetỳ ambony tany. Ny Baiboly dia mampianatra fa izaho ianao dia mila manahaka ny Kristy. Amen. Tsika ianao mila manahaka ny Jesosy tsika. Hoe mila mitombo, aoka hiala amin'ny fahazazana ianao. Ary zany mihitsy ny lohahevitra ampahirezana antsika androany hoe aoka hiala amin'ny fahazazana ianao. Aza mijanona ho zaza intsony fa mitombo. Amen. Tenena manao akaikinao, aza mijanona ho zaza intsony fa aoka mitombo. Amen. Ndao amaky tenin'Andriamanitra ary tsika misy teboka anankitelo mba irahantsika mijery hoe inona moa ny atao hoe zaza izy. Satria izy mbola zaza, ny aza ny fantany dia ronono foana. Zara raha mandray tenin'Andriamanitra, zara raha mankatoa tenin'Andriamanitra, zara raha mitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary eto ny mpitoro-teny tamin'ireo Hebreo dia gaga mihitsy hoe zay manana zavatra sarom-patarina, zavatra sarotra ambara be dia be, fa nareo lalo-dalovana fotsiny, mbola zaza nareo tokony efa mpampianatra, efa ela nareo natompo.
tokony efa mpampianatra nareo mbola ampianarina ihany, mbola ampianarina ny abidi. Ianareo moa le abidi alphabe ampianarina ny zazakely eny ampianarina A B D E F sisy ny olodehibe tsy ampianarina n'izany tsony fa reto mpino ao amin'ny Hebreo reto a dia mbola nijanona ho zaza ara-panahy hanikana le zavatra farany ambany sy bitika amin'le fanompona re tsy maintsy averina foana, tsy maintsy ampianarina foana dia mamerina eny ianao mamerina fa tsy miditra mihitsy ronono olon-dakiava. Zay zao manana zazakely zay mivady dia io zanaka io a indrindra tamin'izy taloloha teo tsy mihinana akoatra ny ronono zay ihany enim-bolana aloha le zazakely anankiray zay ronono ihany tsisy zavatra ho aminy akoatran'iny. Tsisy mihitsy hoe zazakely ray volana dia inana menao ty tamin'ny maray mekana tsosa ravitoto ty iza ny ray aman-dreny anao an'izany inana menao ty zazo ty akotaleta sosony loka dia tonga dia nameko io hatramin'ny taonana mbola eo ambavan'io zazakely voahery taona fa neniny zazakely a dia zavatra maivana ronono rehefa manomboka ame mitombo izy a mena vary malemy ovy bledaka ranony voatabia zavatra malemilemy ohatr'izany ohatr'izany. Dia zany angety mpino mbola zaza ny mpino mbola zaza tsy afaka mandray zavatra mavesatra tsy afaka mandray tenin'Andriamanitra mafonja amin'ny fanomponan'Andriamanitra na dia torinao famarinana ary izy tsy tena mandray zavatra ronono ihany. Dia tenin'Andriamanitra manafosafo azy ihany ny tiany zany koa angeny zaza e tsy mandray afa-tsy le ronono izy raha vao tenin'Andriamanitra mafimafy mitifitra ny fiainany mamely azy tsy tokony aloha ivolana aloha makasaina ny zaza mba tsy tiako koa le toriteny paster iny samy manana fahalemeny daholo ny olona zato tsy zaro zany le atao hoe mbola zaza zany tsy miaina mihitsy amin'le sakafo tena tian'Andriamanitra hoaniny a fa miaina amin'ny ronono mpanahy foana ohatran'ireto olona ao anatin'ny bokin'ny Hebreo tsy mazaka zavatra mahery. Tanareo le zanaka ivavy tagany hoe manana fihery-tona iny le zanako iny tsy mazaka zavatra mahery mihitsy iny ary tsy resaka aran-tsakafo ihany fa misy taona madambako taloha izy mbola kelikely ohatry zao fotsiny atao madambako tonga dia tomany be izy zay fotsiny tonga dia tomany izy any atramizao ary mbola kôdikôdy ihany izy rehefa atao mampitandrina zay a aoka tsisy anao hoe am'izany ko rehefa eo fa tena ohatran'izany mihitsy hoe tsy mazaky e tambitamby foana no andrasany zavatra malefaka no andrasany. Ianao zany raha mbola tsy mahay mihinana tenin'Andriamanitra tsara ianao mora tafitohana amin'ny toriteny ianao mora voadona amin'ny toriteny ianao tsy mazaka toriteny ianao dia mbola zaza ianao zany raha ohatra ka mbola tsy tena mihinana tsara amin'ny tenin'Andriamanitra zara raha manana fahalalana mbola malemy mbola tsy mitombo mihitsy amin'izay fahalalana ny tenin'Andriamanitra zay dia mbola zaza ianao. Arentsika tsara ny zaza hitanareo misy kristianina zany azotsika hoarina takan'ny atody malemy kely atody voadona kely fotsiny iny zay ny ianao parazana. Dia misy kristianina ohatr'izany toriteny kely anankiray parasaka izy zavatra kely anankiray tsy dia manao ana parasaka izy satria miandro ronono foana miandro tambitamby foana tiako anefa ny milaza aminao fa mila mitombo ianao raha tianao no manendanitra mila miditra midinga ny fitombona ianao raha tianao no anendanitra mila mitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ianao mandray tsara amin'izay hoe zay toriana rehetra dia ekenao ary iainanao zay tenen'Andriamanitra aminao dia raisinao hoaninao daholo amen. Tsy mifidy ohatran'ny zazakely ianao fa mianatra mihinana vetikanina mba handroso ianao mba hitombo amin'ny fanomponan'Andriamanitra amen. Zay ny zavatra voalohany ny zaza dia mihinana ronono karaha mbola mitady ronono mpanahy foana ianao dia za dia ampahery anao hoe midira amin'izay amin'ny vetikanina fa mila mitombontsika amen. Ny zavatra faharoa
Ifesana toko faefatra dia ny andininy 1:10 ka hatramin'ny andininy 4:10. Efesana toko faefatra ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Dia zao no voasoratra ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ny asa fanompon'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra miohatry ny alehibe ny hafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiendreny, ahatateraka ny hevitry ny famitahana. Hitanao ao mbola averin'ny Paoly ihany le tanjon'Andriamanitra amintsika, hoe ny tanjon'Andriamanitra dia ho tonga lehilahy lehibe, amen, ho tonga vehivavy lehibe, ho tonga olona matotra ra-panahy, miala amin'ny hazazana rehetra, dia tonga ho lehilahy, tonga ho vehivavy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha ohatra ka vaky itsika io tenin'Andriamanitra io, dia ny zaza ra-panahy dia ailangilana ary ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa. Hitanareo le balansoara rehefa manosika an'ilay zazakely amin'le balansoara eo ianao dia eo tambolombolona eo mandroso dia miemitra dia mandroso dia eo dia eo dia eo, dia misy pino tena ohatry zany mihitsy ny zaza. Ny pino mbola zaza dia ohatra ny taingana balansoara, nakisaka aty izy dia aty, alefanao ary izy dia ary, dia mietsika eo dia mietsika eo dia mietsika eo, ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa, avezivezin'ny rivotry ny fampianarana samihafa, mora resy lahatra, zay mitory amin'ny rehetra dia enony daholo, ekeny daholo, zay lazainy ny olona rehetra. Raha voafantany fotsiny izy io mpitory teny io, zay teneniny io, ao zay. Zay lazainy io, ao zay, na iza na izy. Zany tamin'ny andron'ny Paoly misy pino ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa. Miovaova, mandray etsy, mandray eroa, mandray atsy, mandray aty, zany ny atao hoe pino mbola zaza. Mitambolombolony tsy tena mijoro amin'ny fampianarana fototra, tsy tena mijoro amin'ny fampianarana araka n'Andriamanitra, zay hitany rehetra dia hoaniny sy raisiny. Zany koa leny zaza io na taratasy ary vitany, ny amiko zanako taratasy tena reny taratasy mpanafody reny enge misy ao am-dompadrenanay eo fa io efa misy diakekitra daholo io. Taratasy zay hitany rehetra, ny kiraro, ny bakiraro, ny viliny, hoaniny daholo, ny laboziny, zay hitany eo dia hoaniny dolodolo. Ianao zany no mitantona hoe ataovy ambonimbony daholo toy fa hoaniny, izy tsy mahalala zany fa hoaniny, dia tena tsakotsakony eo ambavany eo, fa mbohitana mihitsy ary no makaniny rehefa zany engeny zaza zay hitany rehetra. Mahita labozy izy atsy hoaniny, taratasiny aloha hoaniny, enakisony atsy hoaniny, ravitotony atsy hoaniny, mahita briky izy hoaniny, zay hitany rehetrarehetra na fako na ino hoaniny daholo satria mbola zaza izy. Ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa. Za mahalala olona imbe lehibe natao batisa, imbe lehibe natao batisa, atao batisa izy efa vita batisa araka ny baiboly, natao batisa na sitrika tamin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina rehefa avy nino sy ny bebaka, zany ny batisa ara baiboly. Maheno fampianarana ndray izy hoe tsy mety ndray fa tsy mety atao amin'ny anaran'i Jesosy ny batisa, very natao batisa ndray izy. Riavana zay manatriketo zany ny atao hoe zaza, ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa. Mila miala amin'izany fotsiny. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany hoe miorena tsara. Ny olon-dehibe dia miorina tsara amin'ny fampianarana. Zany ny olon-dehibe tsy mora miova fa miorina tsara amin'ny fampianarana araka n'Andriamanitra.
Amen. Hitanareo ny zazakely a raha ohatra ianao ka mandinika na moa le zanako hoe tena calculation betsaka mihitsy dia tsy tena manaiky raisin'olona izy aloha amin'ny voalohany. Misy olona zany maka tsy mety izy fa zao nefa tsy mijanonely ny fanapahan-kevitra voalohany iny fa raha vao misy zavatra mahafinaritra azy aseho an'ilay olon'eo a miova tanteraka ilay izy. Misy zavatra tiany eny aminao kilalao tiany na biscuit tsotra ny tampoka indray teo izy tsy nety mihitsy fa vao asianao zavatra mahafinaritra azy mikoritsandritsana anao ohatr'izany a tonga dia mahazo tanany mora miova ny mpino mbola zaza dia mora miova ny fampianarana. Maheno tenin'Andriamanitra firin'ny olona any amin'ny télé, any amin'ny internet, any amin'ny Facebook, ary dia tsy mieritreritra akory hoe marina ve zany sa tsy marina, mitombona ve zany sa tsy mitombo, fa tonga dia mihinana, tonga dia mandray, dia miova, dia simba rehefa marary engeny rehefa lasa simba rehefa hoy ilay tenin'Andriamanitra dia hoe saipetsy ataon'ny olona. Tena tiako ny milaza aminareo fa betsaka ny olona manao saipetsy. Zavatra tsy araka an'Andriamanitra akory no ampianarin'ny olona sasany etsero. Mila mitandrina ianao. Dia aoka ianao hitombo fa tsy ho zaza intsony. Ka tsy ho voafitaka na ampitabolombolain'ny rivotry ny fampianarana samihafa. Ny fampianarana samihafa ange misy tena manimba e. Ary ohatran'ny pozina. Ny pozina raha misy rano zao ataontsika hoe ratio. Dia makapozina ianao vitsivitsy alatsakao mahafaty ve le rano sa tsy mahafaty? Pozina tena mahery vaika zany na gotiray ary rehefa hoe pozina misy fetraikana ratsy aminao foana fa tsy hoe kapozina kelikely tao e na hoe raha mila pozina ratio zany ianao voafaty fa na ray gotina, roa gotina, telo gotina rehefa pozina io dia misy fetraikana ratsy foana na mahafaty anao na mahakarary anao mafy dia mafy. Dia ohatr'izany mihitsy ankeny ampany raha vao tsy mitandrina ianao zavatra diso anankiray fotsiny ny voaray anao, zavatra tsy araka an'Andriamanitra anankiray ny voaray anao satria tsy mitandrina ianao, tsy mailo ianao dia efa misy fetraikana betsaka amin'ny ara-panananao iny, manimba anao iny ary raha tsy mitandrina ianao ary mamono anao mihitsy. Noho izany aoka ho lehilahy lehibe, aoka ho vehivavy lehibe amin'izay, aoka olona matotra amin'izay tsy ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa fa iorina amin'ny fampianarana ny soratra masina. Halleluja. Misy tenin'Andriamanitra matsikaiky ao bokany ioabolanao dia zao ny teneny ny kely saina mino ny teny rehetra. Ny kely saina ozy izy a dia mino ny teny rehetra. Misy angepino tena kely saina tsy maninona tenin'Andriamanitra zany indraindray ianao tena kely saina kely saina mba manaova be saina amin'izay zany. Amen. Ataontsika mianakavy mba hanao be loha amin'izay zany tena hijoro tsara fa tsy hanao kely saina hoe mino ny teny rehetra fa ny olona lehibe mandinika tsara aloha. Ary zany teny aminao hoe nanontoro teny toriana ety aloha ety ary aza tonga dia raisina raha ohatra ka mampiahiahanao fa marino aloha zany hoe ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Manaova ohatran'ireo mpino tany Bery izahay sahany zany satria fantatray fa ny zavatra torianay aminao dia ara-baiboly. Entaminay ianao hijery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra ampianarana sotorinao zay rehetra atao ato anatin'izao fiangonana izao. Entaminay ianao ampitany tenin'Andriamanitra rehetra tsy misasatsasany ihany fa zay koa ny tena olana fa ampitao amin'izy rehetra. Jereo tsara ka ny amin'ny voalohany ka ny amin'ny farany inona ny ampianarana mikasika ny fanasitrana, inona ny ampianarana mikasika ndraindray zany koa ny olona amin'ny olona mahita tenin'Andriamanitra raisy roa etsy sy roa dia tonga dia ino ny raisinao fototra na mila jerena daholo iny ampianarana ny baiboly manontolo dia azonao tsara hoe zao zany izy. Hitanareo raha ohatra zao misy olona misy fotoana ianao ange hony zao ozy ranony dia vao maheno an'iny le anankiray tonga dia romotra maninona kosa ny atao an'izany tena tsy mety kosa zany ho hitan'iny tsara fa le olona io nefany sendra nandalo fotsiny izy dia izy sendra nandalo iny na eno hoe zao fa tsy misy fotoana dadanay
nandalo teny andalana. Dia tatanay mandalo amin'ny ilany a, dia i madamo vola miaraka amin'ny raha vavany a amin'ny ilany eo mandalo eo. Dia ay reto miresaka momba tamin'izany fotoana izany, tsy resaka ratsy ny resahana izy amin'ny raha vavy, fa niresaka niresahana misy zavatra momba anahy niresahana zany. Dia ny tena niresahana tao hoe manana zanaka madamo vola tao hoe zo dia hoe izy iny tena mitovy be amin'ny zo mihitsy ny tanany, lava be marotsaka be ohatra ny tanany zo mihitsy ny tanany. Dadanay tsy naheno an'izay fa ny henony fotsiny dia hoe Rodolphe. Fantany zany hoe zany resahany reto. Dia osanitako aratra miresaka hoe Rodolphe dia tsy haiko hoe maninona tsara maninona tsara. Fa tsy hitana hoe inona daholo le resaka manontolo. Azonareo le izy. Izy tsy miteny zavatra ratsy taty aminy. Fa nandraisana lesona le izy hoe ohatran'izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Indraindray teny anankiray fotsiny efa tonga dia manao ny heviny daholo io. Fa mila jerena tsara inona daholo le resaka manontolo ao anatin'ny soratra masina aloha. Fa afaka maky ianao hoe zao zany ny tena marina momba ny Kristy. Zao zany ny tena marina momba ny fitahiana. Zao zany ny tena marina momba ny fanasitranana. Zao zany ny tena marina momba ny fiavian'i Jesosy ty. Zao zany ny tena marina momba ny fanomezana ara-bola. Zao zany ny tena marina momba jerena daholo ny Baiboly rehetra. Amen. Ary zany eo ny lehibe zany. Tsy mino ny tena rehetra izy. Fa mieritreritra mandinika efa afaka mieritreritra tsara izy. Amen. Raha misy fampianarana mitarika anao anota dia fampianarana diso zay, aza manao zaza ka manaraka an'izany. Raha misy fampianarana mitandrina angamongamo fombafomba tsy ao anatin'ny Baiboly na mandresy lahatra toy inona ary rehefa tsy hitanao ao, tsy azo atao zay, aza manaraka an'izany fa ny zaza no manaraka an'izany. Raha misy fampianarana mahatonga anao miteny hoe tsy ilaina intsony ny fiangonana misy ete zany e, ary betsaka misy olona tena fantatro mihitsy reny eo nendray le olona fantatro. Dia zao hoe za tsy makany fiangonana ozy izy fa tsy ilaina ny fiangonana. Ka mahita ten'Andriamanitra anankiray ianao etsy, misy ten'Andriamanitra mety manao an'izany ika anankiray e, fa raha jerenao izy rehetra ny hitanao hoe tena ara-Baiboly ny fiarahamony. Ohatr'izany eny izy. Misy ten'Andriamanitra mety olona mampianatra tsy ilaina intsony ianao manome vola ao am-piangonana izany. Fa za fiteny aminao ny Baiboly dia miresaka ara-bola betsaka noho ny resaka devoly. Ny olona nefa devoly miresaka be dia be, fa ny Baiboly miresaka ara-bola fanomezana mihoatra lavitra noho ny resahana devoly. Dia anjarantsika mieritreritra ho ilaina very manao ara-bola ny asan'Andriamanitra satsy. Ny devoly ary zany tsy manan-danja noho ny fanomezana eo anaty an'Andriamanitra raha ao anatin'ny lisiny fampianarana. Azonareo ve izy? Aoka tsy ho zaza intsony ianao, fa aoka hitombo dia tsy manaiky ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa. Dia zay mba manoro anareo rehefa mba misy zavatra heninao mampiahiahanao, ohatra ny hitanao hoe zao aza tonga dia resy lahatra re, fa mba tongava aloha dia miresaha aloha aminay pasteur, miresaha aloha aminay dia aneo ny hevitraizay aminao hoe zao io resaka io, zao ty fampianarana. Zany ange nomena ny apôstôly mpaminany ny evangelista, ny mpampianatra, ny mpiandry ho amin'ny fanatanterahana antsika pi, mba hahatonga antsika tsy ho zaza intsony. Ka raha ianao ary tsy manantona ny pasteur, misy zavatra mampiahy ianao tsy manantona, fa tonga dia mandray fanapahan-kevitra ianao, simbana ianao e. Fa manantona aloha dia miresaka satria izany indrindra ny antony nanasian'Andriamanitra ny asa fanompoana mampaherezana antsika tsy ho tonga zaza intsony. Amen. Ny farany dia aloha tsika hijery ten'Andriamanitra anankiray Korintiana voalohany toko fahatelo teny andininy voalohany. Mbola ao velonareo e? Mba ho vaovao kely takan'izao aloha ny tananao raha mbola ao tsara ianao a? Mbola ao tsara. Korintiana voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Zao ny voalaza. Ary izao ry rahalahy, tsy mahazo miteny aminareo takany amin'izay araka ny fanafa, takany amin'izay mbola nofo, dia takizay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza fa mbola araka ny nofo ihany ianareo.
raha misy fialonana sy fandirana eo aminareo tsy araka amin'ny nofo fa ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Fa raha olona anankiray izao any Paoly ary kosa anankiray izao any Apôlôsy, moa tsy olona ihany fa ianareo. Eto Paoly dia miresaka amin'ny Korintiana. Dia ozy Paoly mantsy amin'ireo mpitana mivonte ianareo mbola ohatran'ny zaza verina amin'ilay teo aloha, mbola nomena ronono, mbola tsy mazaka. Dia manontany angamba ireo mpito ireo anetsay fa inona koa mahazazanay ry Paoly a? Zay olona efa 5 taona nanompoana an'Andriamanitra, zaho zao efa 10 taona, zaho efa 12 taona, fantako tsara daholo ny ao anatin'ny Baiboly io, haiko tsenjery daholo, misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao, 19 ny boky ao, dia zao. Fa ozy Paoly manao hoe teneniko nareo hoe mbola zaza satria mbola mandeha araka amin'ny nofo, mbola mandeha araka ny fanaon'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra zany, na tsy manana an'Andriamanitra ianareo, mbola zaza ianareo, mbola misy fialonana, misy fifandirana, misy fizarazarana zany eo aminareo zany, mbola mifanenjika ny sasany, mifampitory ny sasany, manao tsy marina amin'ny rahalahy, mbola miaina amin'ny fanaon'ny nofo ianareo, miaina amin'ny asan'ny nofo ianareo. Zay mahatonga amin'ny teny mbola zaza ianareo. Ny zaza riavana zay manatrika eto dia mbola miaina araka amin'ny nofo, mbola miaina araka ny fanaon'ny olona, mbola manana fiainana tsy araka an'Andriamanitra izy, mbola mandeha amin'ny lalana zay tiany izy. Ary ao anatin'ny Galatiana moa misy fitanisana, andeha iverenana vetivetina dia mafantantsika ihany ary ao amin'ny toko 5 ao dia misy fitanisana asan'ny nofo be dehibe mihitsy. Jereo toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Galatiana toko 5 dia andiny 7:20. Zao no voasoratra eo amin'ny 7:20. Fa miarihary ny asan'ny nofo dia izao. Misy azavy hoe Baibolinao aloha e. Misy a miarihary ny asan'ny nofo dia izao. Dia raha manonona ary zangatsangana, alotona, jejorona, fankotsana, fanaovana ratsy, fandrafina, fifandirana, adala, fiafonafona, fifampiadamina, fisarana, fitokona, fialona, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany. Azadino le toy tsy hoe efa tsy voalaza ao zany dia hoe afaka ne azany fa tsy voalaza ao amin'ny asan'ny nofo. Ary ny toy izany ny mitovitovy amin'ireo rehetra. Dia zao no teneniny eo ambany eo, zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny fa zay manao zany dia tsy ambovany fanjakana. Mipity mbola zazake dia miaina amin'ny asan'ny nofo, fampialina, mifanenjika, mikorotana, mifampizarazara, mifampitsitokotoko, mifampifosafosa. Mbola zaza ianao raha mbola mifosa olona, mitatsona hoe anaratsy fotsiny, mbola zaza ianao. Mbola zaza ianao raha mialina hoe misy mpinontahin'Andriamanitra mba nahazo tômôbilina vaovao izy dia mialina ianao satria hoe ianao tsy manana, mbola zaza zany. Mbola zaza ianao raha ohatra ka manao hoe zany Apôlôsy, zany Paoly. Rehefa pastery Rodolphe fa tena velombelona mihitsy ny toroteny mahafinaritra mihitsy fa rehefa le vadiny tena ohatra manahirana ke tsy mahay mitoroteny. Ry havana zay manatrika zany mihitsy ny zaza. Fa ny olon-dehibe ny olon-dehibe ke na mangazo nakatsaka na mafy na be siro hainy foana mihinana azy. Amen na ve sa tsy amen? Mba manaova olon-dehibe aoka hitsahatra kosa ny zavatra zany. Amen. Dia ireo asan'ny nofo be dehibe tsy voatanizy, lolo-botsy, ny famela-heloka, fitenenandratsy, ny fahamamona. Zany na tezinareo lehilahy mahatoky, na falinareo lehilahy mahatoky, za tsy mirarahana zany. Fa zao ny anoteniko, rehefa mamilava ianao dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Renareo ve zany e? Dia aza manao mamilava mihitsy. Amen na ve? Betsaka no miteny ka Jesosy niany sotro divay sotro divay Jesosy rehefa hita nga hoe mamy Jesosy. Jesosy ka efa hitanao iny izy fa mirediredy dia niady amin'ny olona teny an-dalana. Niady tamin'ny vatany izy fa hoe mamy izy, mamy divay. Efa nahita an'izany nga ianao. Raha tsy nahita ary dia aza zay sotro divay Jesosy tsy asitsika resaka lavabe ny amin'izay. Fa zany ny voasoratra, tsika koa tsy andeha hilaza hoe io ranomboaloboka io, divay aloha ny voasoratra dia divay zany.
fa zao koa nefa tsy rahina Jesosy mamo ianao. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mpitabataba mitoka mpaniratsira ny divay zay azon'izany dia tsy endry fa endre. Amen. Baibolika milaza aza mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana pomby ratsy mahatonga anao anaonao foana io, mahatonga anao tsy tompon'ny tenanao, zay mahatonga azy hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona manao amin'izany satria manao foana foana. Aza dia manararoatra amin'ilay tavoangy e. Aza manararoatra amin'ny tavoangy. Mety misy ravin'ana hoe boboka koa. Raha boboka ianao zay manao izany ange tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako hoe ianao hiditra any an-danitra. Tsy fala mihitsy aho hoe iza ny ray aman-dreny. Fala mihitsy ny tena mahafinaritra mihitsy mamelapelaka amin'ity zanako ity dia isaky ny hitako vela. Iza ny ray aman-dreny faly mamelaka foana isaky ny mahita. Tena mahafinaritra mamelaka amin'ity zanako ity dia asiny. Tomany dia zany isaky ny hitako asiny tsisy an'izany. Fa matoa asinao ny zavatra tena tsy mety zay. Tianao iova zany hoe tianao olombanina. Ohatra izany koa izay mpanompon'Andriamanitra. Tianay mba ho tonga olombanina ianao. Hitsarana anay ianao e. Rehefa tonga any an-danitra dia ho adinina hoe inona daholo ny nampianarina ianareo, inona daholo ny teneninay taminareo. Izay tsy maintsy miteny aloha e. Za tsy teo voafelaka Jesosy be mandeha foty ny tarehy voafelaka ny any an-danitra satria tsy nampianatra tsara. Ka ampianariko ianao. Tsy ndeha matoky ihany resaka rehetra. Ianao ny lainga, ianao ny fitapitaka ny vehivavy matetika fandaingalainga ao tokantranao, mpanafinafina, asa minofo zany, mbola zaza ianao. Aza mandaingalainga ny vadinao zany. Rehefa hoe cinquante euros vidin'le robe aza tenenao hoe 10 euros iny. Asa minofo ane zany e. Asa minofo zany, mangala tety ozy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra hafa ny Timothée mpangala tety. Betsaka nefa vehivavy mangala tety. Tsy miresaka tsara ny vadiny, matahotra ve izy. Ianareo lehilahy koa mba tiava ny vadinareo araka ny tokony izy. Zaho efa manomboka mianatra amin'ny vadiko dia efa matsapa tsy voakasika ty loatra intsony aho. Mba meo vola koa izy vidanany akanjo fa zany nahatonga azy mangala tety. Tsy menao vola mihitsy izy. Tsy menao vola mihitsy izy a. Dia lasa mangalatra izy, lasa mandainy izy. Dia ianao vosatra ianao tsy tia azy, asany nofo koa zay. Izy koa vosatra, izy koa mandainga, samy vosatra nareo roa. Dia tsy haiko hoe anino nareo rehefa tompo Jesosy. Ravana zay manatrika eto. Ny zaza dia mbola manaonao foana. Ao an-tranonay eo ange potika daholo ny entany. Misy haingo-trano tsara tarehy ireny dia misy labozia kely ao anatiny. Tsy arehatra ny vady mihitsy io hoe haingo-trano. Potipotika io nanaovany anazy ane. Vaky daholo zay tsy vaky rehetrarehetra. Tsy haiko inona daholo zavatra efa vaky tao azo tamin'ny saina. Fa betsaka. Zay hitany dia ery ny telefoninao, bitika ery iny. Ny zaza manaonao foana dia ohatry zany mihitsy dia amin'ny resaka ara-panahy. Ny mpino mbola zaza dia manaonao foana. Mihinan-kanina ny zanako manaonao foana izy mihinana makota misolitika be. Le latabatra ny rindrina vao lokonao feno. Fandrina ndraindray voloko aty misy vary masaka. Zany ange volonao ndraindray feno vary masaka aty amin'io. Zany ndraindray misy nao lebebeloha hoe misy vary masaka manaraka aty. Avesiny moa. Izy ihany nanao an'ireny. Manaonao foana. Ohatr'izany mihitsy ny mpino. Mpino mbola makota. Mbola manaonao foana. Fa raha tianao ny antsoina hoe olon-dehibe, lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, dia mila tsy manaonao foana ntsony ianao. Eny e, marina aloha hoe. Fa ny olon-dehibe koa ndraindray mparasaka tampoka le vilia. Mitandrina izy fa nalama loatra dia votsitra tampoka. Fa tsisy olona isan'andro hoe mamaky vilia 5 izany. Isan'andro dia vaky foana ny vilia. Isan'andro vaky foana mivera hoe isan-kerinandro zany dia zay nge pastera tena manolotra rabola mihitsy e. Fa manino nareo gasy mikarama tsara. Tena mikarama tsara zay izy. Mialatsiny e. Ohatra fotsiny tena rapatriky fa tsy teny ianao le oza reo rapatriky. Ka tena problème be fa inady ange dia zao. Folo isan'andro vilia vaky dia lany vidarana vilia daholo ny volanay.
satria androany vaky dia mividy indray, mampiditsy vaky dia mividy indray dia mividy elany tsy misy solika ny amezana ho amin'ny tompo ary dia ozy amin'izay hoe zay ambony eny aloha arotsay ihany dia mivavaka ao anao votaino fa tsy misy zany na mamaky ery ianao a ndray mandresan-kerinandro isam-bolana tampotampoka eny dia ohatra zany mihitsy mety mananao foana tampoka ianao zavatra tsy natampoka latsaka tamin'ny fakapanatampoka ianao fa miarana ingeny ianao mibebaka ingeny ianao mifona amin'ny jesosy ianao dia mandroso ingeny ianao manana solo vavy ianao raha sendra ny toy izany izy no miando anao anatrehan'Andriamanitra fona ho anao ary manome anao ny famelan-kely fa tsy isanandro isanandro ry havana tsy natao hiainana intsony zany satria efa olon-dehibe ianao dia zavatra tsy na zany sisa zavatra mandalo zany sisa betsaka angamba no milaza dia taona nanaovony tombo a 10 taona 3 taona tsara be zany fa tsy miisa taona nanompoana ho an'Andriamanitra ny jeren'Andriamanitra fa hoe manao ena mbola zaza ianao zay fa olon-dehibe misy ange fa 20 taona fa mihoatra lavitra ny zazakely teo e fa 50 taona ny tokony ho ara-panany a fa izy nefa ohatran'ny zazakely 2 taona ihany mengetsana tsisy ohatry zany ry havana zay manatrika eto aoka ho tonga olon-dehibe amin'izay aoka tsy hanahaka an'ilay zaza mampalahelo teo tsika aoka tsy hanahaka an'iny tsika aretina ny nanjo azy fa tsy inona kory dia aoka tsy ho izany ianao satria zao ny olana ange ny zaza matsy eo zay resaka rehetra zay fa ny tena olana lehibe dia zao aza mba miaraka amin'ny zaza raha tokony hazakazaka ianao aza miaraka amin'ny zaza raha misy rendez-vous tsy maintsy enjehany ianao raha tsy afaka hiazakazaka miaraka aminao izy tsy afaka hoentinao miazakazaka izy hotrotronao izy tsy tafazakazaka ho tantananao izy tsy maintsy mandeha olo sasany aza mbola mandady dia ho tara ny rendez-vous anao ho tara ny fotoana anakavijenao ohatr'izany mihitsy mifanompoana ny tompony hoe hoarina amin'ny fiazakazana e tsisy mandady makany an-daniny tsy voasoratra mihitsy hoe amin'izao fandadizatsika makany an-danitra zao a dia aokontsika hery fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'izao fiazakazana izao ny zaza nefa tsy afaka miazakazaka zay ny mahatonga azy hoe tavela eo izy tonga Jesosy tsy afaka miazakazaka izy amin'ny fanompoana ny tompo tsy afaka miazakazaka izy dia tavela izy tsy mba natao an'ny zaza le tenin'Andriamanitra hoe natateraka ny fiazakazako a ny azy dia hoe natateraka ny fandadizako a dia efa tany a tsy afaka zay ny olana dia olana lehibe satria miankina amin'izay mihitsy ny manao raha tsy tonga olon-dehibe ianao dia tsy ho any an-danitra zay a tenenina manao ary raha tsy tonga olon-dehibe ianao tsy ho any an-danitra dia tao ary iovotsika taotsika ho tonga olon-dehibe raha misy zavatra ilainao fanampian'Andriamanitra Jesosy afaka manova olona afaka manova Jesosy miala amin'ny fahazazana tao ho tonga olon-dehibe